Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Iraka manafaka. Iraka manafaka. Zany no asongadiny ity mofinainantsika anio ity. Isaia 3:17, 4 hatramin'ny 5. Iraka manafaka. Eto amin'ity Isaia 3:17 ity dia misongadina eto ny amin'ilay mpanompon'i Jehova. Lay mpanompon'i Jehova izay manao fahagagana maro ary tafiditra ao anatin'izany fahagagana ataon'ilay mpanompon'i Jehova izany ny asam-panafahana. Asam-panafahana ny olona ao anatin'ny fahotana. Zany no fahalalana mahagaga loatra ambaran'ny mpaminany eto. Voalaza mantsy fa hiaritra fahoriana, hizaka ny mafy, eny hiafaratra amin'ny fahafatesana mihitsy aza ny zava-manjo hiatra amin'ilay mpanompon'i Jehova. Kanefa fahoriana, zava-manjo, fisedrana ny mafy izay ho tambiny fahotana. Voalaza eto fa noho ny amin'ny fahotana, noho ny amin'ny heloka, noho ny amin'ny fahadisoana, noho ny amin'ny izay taranak'olombelona efa nania, dia tsy maintsy misy ny famelana ny heloka, tsy maintsy misy ny mizaka. Izany vokatry ny heloka izany ka indro lay mpanompon'i Jehova no misolo vaika ny akalany ka nanaiky hitondra ny aretintsika, hivesatra ny fahorintsika, nanaiky ho kapohina, nampijaliana, eny nanaiky nangina teo anatrehan'ny fampahoriana maro samihafa ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba hitondra fanafahana ny olombelona rehetra izay nandevozin'ny fahotana sy jambany heloka maro samihafa. Lay mpanompon'i Jehova izay ambara eto, lay iraka mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao amin'ny fahotana. Tsy fifandrifian-javatra ry havako, fa tena drafitr'Andriamanitra mihitsy no ahitana, fa haika i Jesoa Kristy ilay zanak'Andriamanitra, ity iraka izay mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao ity. I Jesoa Kristy ilay iraka manafaka, manafaka ny fahotana izao tontolo izao, araka ny ambara ny soratra masina hoe indro zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia fantatsika tokoa fa niatra tamin'ny fahoriana, nivesatra ny hazo fijaliana, niatra hatramin'ny fahafatesana mba hitondra fanafahana sy famelana ny heloka ho an'izao tontolo izao. Mazava ry havako ny iraka izay notanterahan'i Jesoa Kristy tetỳ ambony tany, hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Ho anao izay mbola voafatotra, ianao izay mbola voageja, ianao izay mbola mitondra enta-mavesatry ny fahotana, dia banjin'i Jesoa lay efa nanafaka. Aza avelanao ho very maina lay fahoriana sy fizahan-toetra nanjon'ny Tompo fa misy dikany ho anao zany. Asio vidiny
ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana hanafaka aminao amin'izay rehetra izay mbola mamatotra anao. Fa ho anao mpitory filazany tsara ihany koa, ho anao iraka izay irahan'ny tompo amin'ny izao fibanjinantsika aloha hevitra hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana izao dia tsarovy fa asa fitoriana manafaka, iraka manafaka, filazany tsara manafaka no anirahan'ny tompo atsika, ka isika no hanamaivana ny enta mavesatra izay lanjain'ny fiarahamonina, izay zogan'ireo izao tontolo izao ao anatiny tsy fahafantarana. Tsy isika mpitory filazany tsara arak'izany no hamatotra na hangeja na indray amin'ny fomba hafa ilazana hoe ndrao isika no hitondra izao tontolo izao ho any amin'ny fahaverezana sanatria. Iraka manafaka ianao, manafaka amin'ny fisenton'ny fony, amin'ny fanafahana ny olona amin'ny eta mavesatra ara-tsaina na ara-panahy ihany koa. Manampy ny manana etaeta mila vonjy na ireo izay mitondra fahoriana na mizaka ny tseran'ny aina, ireo izay tratry ny tsindry azo lena sy vesaran'olana maro samihafa. Ianao lay iraka izay manafaka ny tontolo mila vonjy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Jesosy Kristy Tompo lay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, namonjy izao tontolo izao, lay nanaiky hiaritra zavatra maro samihafa, ny fahoriana, ny fijaliana, ny fahafatesana aza, hitondra fanafahana, hanaisitra ny otanay, ny helokay, ny vesatra ny aretinay sy nanasitrana anay rehetra. Misaotra Tompo, misaotra anao zahay fa manomboka amin'ity anio ity dia manaiky izay ho iraka manafaka hitondra ny fanafahanao Kristy amin'ireo rehetra izay mila izany, ho an'ireo izay mangetaeta eo anivon'ny fiarahamonina. Vavaka ary zahay Tompo, ho an'ireo kristianina tsiraray avy izay sahirana amin'ny asa fivelomana, amin'ny fitadiavana, amin'ny fitadiavana ny hamelomana ny ankohonana entinay eo natrehanao. Omeo azy Tompo ny anina sahaza ho azy isan'andro. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.